Miarabantsika rehetra indray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ny tenako. Sotran'Andriamanitra lehibe tsika fa tafoana indray tamin'ity an'ity ary manonona ny fiadanan'ny Tompo sy ny fahasoavany ho amintsika mandrakariva. Efa tafiditra zany tsika zany zao, tapitra moa zany hoe tapitra tamin'ny farany iny ny chapitre 7 ny boky Apokalipsy zany namarana antsika azy mikasika ilay hoe marika ny Biblia 690. Tapitra tanteraka zany ny chapitre 13 iny voninahitra an'Andriamanitra ary hiditra indray tsika amin'ity ny amin'ny toko 720 ary zava-baovao indray no resahantsika eto zany ka alohan'ny hanombohana ny lesona dia manasa antsika tahaka ny mahazatra zany hiaraka hivavaka isika ary apetraka ny fotoana ametraka ny fotoana am-pelantanan'Andriamanitra. Jehovah Andriamanitra iray io, raha inay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo ianao. Miantso ny anaranao izay raha io amin'ity an'ity raha ametraka indray izao fotoana izao satria tsy mahay manao na inona na inona izay na mahefa na inona na inona raha tsy miankina aminao ny amin'ny zavatra rehetra. Anao ny teny ary izay dia fitaovana ihany. Andriamanitro, aoka ireny fanahinao hiasa aminay amin'ny fahafenona eto an-tanteraka ny sitraponona za izay mampita ny hafatrao dia aoka ny fanahinao ampitenin'ny vavako na ny vahoaka izay mandreny fampianarana ny teninao dia aoka ny fanahinao ny koa no hiasa ao amin'izy ireny ka ny fanahinao no andresy lahatra azy ireny. Dia ny Andriamanitra iray io, aoka ireny anjelinao hitoby manodidina anay ka hiaro anay sy hitantana anay. Aoka ilay rahanao andrakotra anay ka hiaro anay amin'ny loza sy amin'ny ratsy rehetra mba tsy hisy loza anjoanay. Ilay Satana devoly dia mierona tahaka ny liona, miodiody sy mitady izay ho rapany. Ka aoka ny devoly Satana Andriamanitra tsy manan-kery tsy manam-pahefana amin'izao fotoana ianarana ny teninao izao na amin'ny lafiny fampitana eto na amin'ny fandraisana na any an-tokantrano na amin'ny lafiny inona na amin'ny lafiny inona ka ny nasany devoly hoentina manafika anay dia ilay voniny Satana sy ny asany rehetra noho ny amin'ny rano Kristy sy amin'ny fofinainy tsy manan-kery tsy manam-pahefana na dia kely aza amin'ny anaran'i Jesosy. Ravy ianao ry Satana noho ny amin'ny rano Kristy sy amin'ny fofinainy tsy manana anjara aminay na dia kely aza. Miala ianao noho ny amin'ny rano Jesosy ary levona ny asanao rehetra ny amin'ny rano Kristy sy amin'ny fofinainy. Ravy Satana sy ny asany rehetra ny amin'ny rano Jesosy sy amin'ny fofinainy. Halleluja, halleluja. Voninahitra ny eo anao Andriamanitra raha io, dera ho anao, nihaja ho anao. Halleluja, halleluja. Dia eny Jehovah tompony maro ankehitriny izay. Raha hianatra ny teninao dia aoka iray ny fanahinao ny mampianatra anay ny fahamarinanao. Eny tsy hainany koa tsy fony eto anatrehanao satria izay dia mpanombo tsy mahasoa ihany ary tsy mahatoky anatrehanao. Ary ny teninao dia miteny manambara manao hoe miambena mandrakariva ka aza mitsahatra. Eny Andriamanitra iray, izay tokoa ny ambena anay satria mety nisy nahalava anay na mety nisy nahatohana anay na mety misy fahalemena izay mbola nalatsaka anay. Ninona Tompo nataonay mety nataonay tamin'ity an'ity na tamin'ny andro lasaka mbola tsy nifonanay taminao ka nahameloka anay teo anatrehanao na nandikana ny lalànao dia hifonanay aminao ray. Mamindrafo aminay iray io mamela ny heloka irenao afaotsy amin'ny tsy fahamarinanay sy ny fahotana rehetra ary aza vela hanamarinteny izay ny amin'ny heloka io ka ny teninao dia manambara manao hoe izay manafina ny fahotany tsy ambinina fa izay mitsotraka mafoy izany no azo famelan-keloka. Ka aoka raha io hitsotra ny fahotana io natrehanao izay mba azahoanay famelan-keloka ka dia mifona Tompo ny amin'ny heloka sy ny tsy fahamarinana rehetra. Afao izay mbola mora mangejy anay, izay mora malaky mahazo anay. Mangataka aminao izay Kristy diovy amin'ny rahanao izay rehetra reto ho afa-pahotana. Sasao amin'ny rahanao izay ho afa-keloka. Hamariny izay ny amin'ny rahanao Jesosy eo, hamasiny izay ny amin'ny rahanao. Dia tahindra izay amin'ny tenyity Tompo no mba ny fitarihan'ny fanahinao. Aoka ny fanahinao Andriamanitra ho hanamasina anay. Aoka ny anjelinao hitoby manodidina anay. Dia mitenena raha efa voninkaino izay vaokanao amin'ny anaran'i Kristy. Amen. Iroso aritsika ny amin'ny lesony
tapitra moa zany ny toko fahatelo amby folo araka ny resantsika teo tamin'ny farany iny ka hiditra indray zany sika amin'ity an'iotia ny amin'ny toko fahaefatra ambin'ny folo izany ka ity apokalypsy toko fahaefatra ambin'ny folo ity zany de mizara telo zany ity chapitre ity. Ny tapany voalohany zany ny resaka le hoe ny zanak'ondry sy ireo vovonjy na ihany koa le antsoina hoe 144,000 na le hoe 7,400 sy rahetsy. Ny tapany faharoa de miresaka lay anjely telo le mpitondra le anjely le afatry ny anjely telo zany izay mitondra filazantsara mandrakizay ho an'ny mponina ambonin'ny tany. Ary ny tapany fahatelo de miresaka an'ilay hoe ny fijinjana. Zany hoe ny fijinjana ny ratsy fanahy zany io ny anomezana azy ireo ihany koa ny anjarany izany. Ka izay zany no resantsika indray amin'ity toko fahaefatra ambin'ny folo ity ka le tapany voalohany zany no resantsika zany izao. Vakitsika le tapany voalohany de eo amin'ny Apokalypsy toko fahaefatra ambin'ny folo de ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Apokalypsy toko fahaefatra ambin'ny folo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Ny amin'ny zanak'ondry sy ny mpanaraka azy. Ny amin'ny zanak'ondry sy ny mpanaraka azy. Ary hitako fa indro ny zanak'ondry nitsangana teo tendrombohitra Ziona ary nisy 4,400 sy rahetsy nomba azy. Samy manana ny anarany sy ny anaran'ny ray ny voasoratra eo amin'ny andriny. Ary nare feo avy tany an-danitra tahaka ny firondroan'ny ranobe sy tahaka ny fikotrokorana mafy. Ary ny feo izay reko dia tahaka ny an'ny mpitendry lokanga mitendry ny lokangany. Ary ny hira toa toy ny kira vaovao teo anoloan'ny seza fiandrianana sy eo anatrehan'ny zava-manana efatra sy ny olona izy. Ary tsy nisy nahay nianatra izany firana izany afa-tsy ny 4,400 sy rahetsy izay navotana niala tamin'ny tany. Ireo no tsy voaloto tamin'ny vehivavy fa Virjina izy. Ireo no manaraka ny zanak'ondry na aiza na aiza no alehany. Ireo no navotana avy tamin'ny olona ho voaloham-bokatra ho an'Andriamanitra sy ny zanak'ondry. Ary tsy nisy langa hita teo ambavany sady tsy manatsiny izy. Izay zany mikasika an'iny vakiteny iny mikasika an'ireo izay navotana tonga teo anatrehan'ilay seza fiandrianana Andriamanitra izany. Eto zany de fahitana vaovao indray zany no hitantsika eto. Tsy mitovy amin'ny zavatra hitantsika teo aloha satria raha ny zavatra hitantsika de zao hoe fampitahorana ny zavatra hitantsika teo aloha. Teo anivon'ilay tontolon'ilay bibidimy hitantsika izay manery ny mponina ambonin'ny tany andray le marika ny bibidi. Ary ireo izay tsy mety mandray ny marika de manino? Ho vonoina ho faty. Tsisy mahazo mividy, tsisy mahazo mivarotra. Afa-tsy izay manana le marika ihany. Ary rehefa tsy mety mandray le marika ianao de ho vonoina ianao. Zay ny tontolo hitantsika zany. Fa ankehitriny nefa ny zavatra hitantsika indray de zao hoe misy vahoaka betsaka. Misy vahoaka betsaka izay mihira fandresena sy ao anatin'ny fifaliana tanteraka. Zany hoe ireo vahoaka betsaka ireo zany izay hitantsika de zao hoe nivoaka mpandresy izy ireo tamin'ilay marika ny bibidi. Nivoaka mandresy izy tamin'ny marika ny bibidi. De zao ny voalaza aty amin'ny Apokalypsy toko 20 ny andininy fahaefatra mikasika izany. Ahoana izy? Aty amin'ny Apokalypsy toko 20 andininy fahaefatra de zao ny ilazany mikasika azy ireo zany izay tonga eo anatrehan'Andriamanitra tafavoaka tamin'ny marika ny bibidi io. Andininy fahaefatra. Ary nahita seza fiandrianana maro aho ary nisy nipetraka teo amboniny. Ary nomena fahefana tsara izy ary hitako koa ny fanahiny ny tapahin-doha noho ny filazanan'i Jesosy sy ny tenin'Andriamanitra sy izay rehetra tsy niankohaka teo anoloan'ny bibidi na teo anoloan'ny sariny ary tsy nandray ny marika ho eo amin'ny andriny na eo amin'ny tanany ary velona izy ka niara-nanjaka tamin'ny Kristy arivo-taona. Iza hono ireo olona ireo araka ny teneniny teo? Ireo izy le notapahan-doha noho ny tenin'Andriamanitra sy azafady ireo izy ilay notapahan-doha araka ny voalazany teo noho ny filazanan'i Jesosy sy ny tenin'Andriamanitra hozy izy. Ary izy ireo izy de zao tsy nentina andray ny marika ny bibidi hozy izy na teo amin'ny tanany na teo amin'ny andriny hozy izy. De
aizany toerana misy azy ary velona ozy izy ka miara-manjaka amin'ny Kristy. Velona izy ka miara-manjaka amin'ny Kristy. Ity sainina hitantsika ity zany dia zao hoe mifanohitra tanteraka amin'ny zavatra zay efa henontsika sy hitantsika teo aloha. Satria ny zavatra hitantsika teo aloha dia zao hoe ny olona zany eo ambany ziogan'ny Babilôna, eo ambany ziongan'ny Bibidia. Zany hoe eo anatin'ny fanangejana noho ny tenin'Andriamanitra sy ny filazanan'i Jesosy dia zao notapahan-doha izy ireo. Noho ny tsy fandraisan'ny marika no enjehina izy ireo. Izy zany tsy mba anisan'le tahaka an'le ondry le manaraka fotsiny hoe zao ny ataonareo dia zao ny ataonareo. Manaraka le mouvement de masse amin'ny fietsehan'ny olona rehetra eto ambonin'ity tany ity ny amin'izay asena ataony ao anatin'le système misy eto amin'ity tany ity zany. Fa zao fantan'izy ireo hoe iza ny tompony dia ny zanak'ondry. Ka manaraka ny zanak'ondry izy n'aiza lehan'ny zanak'ondry. Zany hoe à contre-courant ny zavatra misy eto amin'ity tany ity ny fiainan'izy ireo. Mifanohitra amin'ny fiainan'ny olona ambonin'ny tany. Ary zay foana moa ny zavatra teneniko ary averiko le izy manao hoe ny tena kristianina dia à contre-courant ny zavatra misy amin'izao tontolo izao. Zany hoe mifanohitra amin'ny fiainan'izao tontolo izao ny fiainan'ny kristianina. Ary raha ny fiainana kristianina no jerena dia zao hoe ozy ny apôstôly Paoly hoe saino ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra ety ambany. Tsy mieritreritra ny zavatra ety ambany zany ianao fa ny zavatra any ambony ny saininao. Zany hoe on n'a pas les pieds sur terre ny fitenenana, tsy miteha-tany ny tongotrao na dia eto ary ianao zany ny fiainanao any ankoatra. Satria manao hoe ataonao tsinitsinina ny zavatra eto amin'ity tany ity, ataonao taimboraka ny zavatra rehetra araka ny tenin'ny apôstôly Paoly. Ataoko taimboraka ozy izy ny apôstôly Paoly ny zavatra rehetra atratrarako ny ohatry ny fahafenoan'i Kristy. Ka zay zany tokony leitmotiv-ny kristianina rehetra. Zay ny zavatra tokony manome zotom-po ny kristianina rehetra hoe isaina ny zavatra any ambony fa tsy ny etỳ tany. Ny vahoaka ny Bibidia nefa dia zao miazakazaka amin'ny zavatra eto amin'ity tany, ara-materialy sy ny zavatra izay omeny. Ary eo anatin'izay ny ampandraisan'ny Bibidia marika anazy ireo. Ny vahoaka an'Andriamanitra miala ao anatin'izay zavatra zay. Ka rehefa tsy mitsofoka ao anatin'izay molina zay ny vahoaka an'Andriamanitra no ao anatin'izay système zay zany dia zay hoe tratran'le fanenjehana izy, tratran'ny famonoana izy. Ka le sehatra hitantsika eto zany dia mifanohitra tanteraka amin'izay sehatra zay. Tsisy tsony zany zay hoe famonoana ho faty zay. Tsisy tsony zay fanagejana zay fa eto zany dia zao avitra le vahoaka an'Andriamanitra zany. Ary zay le fahitana zay omenantsika eto zany dia manome fanantenana ho antsika ny amin'ny ho avy hoe misy fanantenana angentsika kristianina. Dia le fiainana mandrakizay zay omen'Andriamanitra. Io fampanantenana omen'Andriamanitra antsika dia le fiainana mandrakizay io. Dia araka ny tenenito hoe aiza ny toerana misy azy ireo izy, aiza ny toerana misy azy ireo. Apokalipsy 4:4 dia zao ny teneny. 4:4 azafady. Apokalipsy 4:4 dia ny andinin'ny voalohany. Dia zao ny teneniny. Ary hitako fa indro ny zanak'ondry nitsangana teo amin'ny tendrombohitra Ziona ary nisy 4,400 sy 100 hetsy nomba azy. Ajanontsika eo le vaky teny. Aiza ny toerana misy an'ireto voavonjy ireo satria le voavonjy ireo le hoe 144,000 ny le hoe 4,400 sy 100 hetsy. Efa nianarakitsika teto mikasika an'izay fa mbola iverenantsika kely zay rehefa avy eo fa tsy maninona mihitsy. Aiza zany izy ireo no tonga dia hoe eo an-tendrombohitra Ziona ozy izy. Miaraka amin'izy, miaraka amin'ny zanak'ondry. Ato amin'ny apokalipsy zany eo amin'ny vaky teny vakitsika rery ihany no misy an'le soratra hoe Ziona. Tsisy afa-tsy eo ihany misy an'io Ziona io ato amin'ny apokalipsy zany. Ary le Ziona zay resahany eto dia zao hoe maneho le Ziona any an-danitra fa tsy le Ziona eto an-tany. Satria ny olona dia miandrandra ny Ziona eto an-tany fa tsy ny any an-danitra. Dia amin'ny any an-danitra azy dia zao ny teneniny eo amin'ny 2:2 izy miteny azy. Ary nareo feo avy tany an-danitra aho tahaka ny finorohan-dranobe sy tahaka ny fikotrokorana mafy izy. Ary nareo feo avy tany an-danitra aho. Zany hoe ty Ziona resahany ty fahitana zay hitan'ny Jaune ty mikasika le
vahoaka marobe reto miaraka amin'ny zanak'ondry de any am'le ziona any an-danitra zany a no misy anazy ity de eo anatrehan'ny seza fiandrianan'andriamanitra ihany koa izy tsy vitany hoe any an-danitra izy fa eo anatrehan'ny seza fiandrianan'andriamanitra ihany koa izy de eo amin'ny andinin'ny fahatelo izy miteny an'izay ary mihira tonikira vaovao eo anolohan'ny seza fiandrianana sy eo anatrehan'ny zava-manana efatra sy ny loha olona izy ary mihira toa tonikira vaovao eo anolohan'ny seza fiandrianana sy eo anatrehan'ny zava-manana efatra sy ny loha olona izy zany hoe izy any an-danitra ty zany miaraka amin'ny zanak'ondry izy any ziona ty zany de eo anolohan'ny seza fiandrianan'andriamanitra no misy anazy eo zany no misy anazy ty de raha miresaka tsika hoe ziona inona moa le ziona satria irana nge izy io hoe na tany amin'ny fiangonana katolika ary de hoe miresaka ny ziona io na ny kristianina miresaka ny ziona io fa inona moa ny hevitry le ziona le izy zany tsy hoe iraina fotsiny fa inona le ziona ny atao hoe ziona zany de zao hoe demeure de Dieu na le hoe toerana ipetrahan'andriamanitra zay le ziona zany toerana ipetrahan'andriamanitra zay ny atao hoe ziona zany hoe toerana masina zany a io toerana io de tamin'andriamanitra nipetraka teo anivon'ny zanak'Israely tety ambonin'ny tany de ny toerana zay ny toeran'andriamanitra de natsoina hoe ziona toerana zay nipetrahan'andriamanitra teo anivon'ny Israely de natsoina hoe ziona de jerentsika kely ange aty amin'ny salamo fa 7 salamo fa 7 miteny an'izany tam'le nitoeran'andriamanitra zany teo anivon'ny zanak'Israely tety ambonin'ny tany salamo fa 7 de vakitsika ny andinin'ny 2 sy ny 7 ahoana ozy izy lehibe Jehova ka mendrika ho derainy indrindra ao tanànan'andriamanitsika ao tendrombohin'ny masina avy mahafinaritra fifaliany tany rehetra ny tendrombohitra ziona eo amin'ny ilany avaratra tanànan'ny mpanjaka lehibe jereo nge ny zavatra ilazany an'le izy ahoana ozy izy lehibe Jehova izy izy ka mendrika ho derainy de aizy izy mendrika ho derainy de ao an-tanànan'andriamanitsika ozy izy ao tendrombohin'ny masina de teneniny hoe aiza io tanànan'andriamanitsika tendrombohitra masina de ozy izy avy mahafinaritra fifaliany tany rehetra ny tendrombohitra ziona ozy izy de aiza ny toerana misy an'io any amin'ny ilany avaratra ozy izy any amin'ny ilany avaratra ozy izy zany hoe le toerana misy an'andriamanitra zany de zao eo amin'le tendrombohin'ny masina io tendrombohin'ny masina io de io le tendrombohitra ziona io ary ny toerana misy an'io tendrombohitra ziona de hoe any amin'ny ilany avaratra ozy izy teny frantsay hoe au septentrion ozy izy de jereo tsara fa inona ihany koa ny eo amin'io ziona io andininy 7 de ahoana ozy izy amin'ny andininy 7 verenantsika le izy teo efa nieritreritra ny famindramponao izahay Andriamanitro ao anatin'ny tempolonao efa nieritreritra ny famindramponao zay Andriamanitra ao anatin'ny tempolonao ka io tempolonao de zao ao tendrombohitra ziona tempolon'Andriamanitra zay toerana eo amin'le toeran'Andriamanitra zany no misy ny tempolona de fantatsika tsara nefany fa itoerana zay misy an'Andriamanitra io sy toeran'Andriamanitra io de io ny zavatra nykatsahan'ny Satana indrindra tamin'ny Satana mbola tany an-danitra tamin'ny Satana mbola mpanompon'Andriamanitra satria nikomy Satana ary ny zavatra niriny Satana tao anatin'izay fikomiana zay de hoe izy koa mba te hipetraka eo ambonin'ny tendrombohitra ziona io eo amin'ny tendrombohitra farany avaratra io ka ho ambonin'ny anjelin'Andriamanitra rehetra zay no natonga le fikomiana tany an-danitra Isaia 4:10 de ny andininy 7:10 Isaia 4:10 de ny andininy 7:10 vakitsika kely ange zay de zao vaky ny teny aminaran'i Jesosy ary ianao efa nanao anakapo hoe any an-danitra no ekarako ary ambony kitan'Andriamanitra no anandratako ny seza fiandrianako ary ipetraka eo tendrombohitra fivoriana any aparany avaratra ary ipetraka ny tendrombohitra fivoriana any aparany avaratra aiza le misy an'le tendrombohitra fivoriana io le tendrombohitra ziona any farany avaratra araka le hitantsika teo hoe aiza le misy an'ny tendrombohitra ziona any amin'ny ilany avaratra ozy izy Satana de io ny zavatra nytedavany fa tsy azo nofa ny zavatra fantatsika de zao fa valo efa resy izy
nazera tetỳ tany satria tsy nisy toerana ho azy tsony tany an-danitra ary zay natonga azy romotra ka nanana fahatezerana lehibe ka natonga hoe loza ho an'ny tany fa tonga ety amin'ny tany ny fahatezerana zany loza ho amin'ny tany sy ny ranomasina izy fa tonga latsaka ety aminareo Satana sady manana fahatezerana lehibe ozy izy de zao zany ny zavatra misy de ty hoe ny zanak'ondry zay mitsangana eto ty miaraka amin'le efitra arivo amby efatra alina sy iray hetsy de aiza no misy azy io eo amin'le tendrombohitra ziona zany no misy anazy io any an-danitra io fa tsy ety an-tany ary eo anatrehan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra no misy an'reto efatra arivo amby efatra alina sy iray hetsy eto ka ity toerana misy an'i Kristy zany sy reto mpanaradia azy reto de zao mifanatrika zany io amin'ilay bibidia miakatra avy amin'ny ranomasina sy miakatra avy amin'ny tany zany hoe misy vala anankiroa zany io hitantsika raha nijeritsika zany amin'le toko 7:10 ny hitantsika amin'ny toko 7:10 de hoe misy bibidia anankiroa bibidia voalohany niakatra avy tamin'ny ranomasina bibidia faharoa niakatra avy tamin'ny tany mamory ny vahoakana izy manisy ny tombo-kase ny vahoakana izy ankinan'indray ny fahitana zay nomenantsika de zao hoe ny zanak'ondry miaraka amin'ilay efatra arivo amby efatra alina sy iray hetsy reo koa mpanaradian'i Kristy reo koa manana ny tombo-kasen'Andriamanitra reo efatra arivo amby efatra alina sy iray hetsy reo zany hoe misy vala anankiroa zany io de mifanatrika zany reo vala anankiroa reo ary mifanohitra reo fa tsy mitovy ny eo amin'le valan'Andriamanitra de zao ao ny misy ny filaminana ao ny misy ny rindra eo amin'ny valan'ilay dragona kosa satria fantatsika tsara fa ilay bibidia voalohany sy bibidia faharoa de miaraka amin'ilay dragona de eo amin'ilay valan'ilay dragona de zao ao ny misy ninona fikorotanana maro samihafa sy fisebona maro samihafa hitantsika amin'ny tontolo iainantsika amin'izao fotoana zao le monde d'aujourd'hui na ny monde ny Satana zany Satana nge laza hoe te hanjaky niady seza fiandrianana tamin'Andriamanitra izy de araka ny resantsika teo hoe resy izy tsisy toerana ho azy tsony tany an-danitra nazera tetỳ an-tany izy de nomena azy ny fanalahidiny lavaka tsy hitanono nomena azy ny lakilean'ity tany ity hoe asehoy ary ny fahaizanao mitondra n'ity tany ity de hitantsika amin'izay inona ny zavatra misy eto amin'ity tany ity ao ny meurtre ny vonolona ao ny alatra ao ny kolikoly ao ny tsisy fanajana zany ny fotsivolo ao ny fahavetavetana maro samihafa ao ny simebiseby maro samihafa ny ady la politika moa tsy tenenina tsony sy ny sisa tsika mahita n'izay zava-misy manderina zao zany hoe korotana sy famafona zany ny zavatra misy amin'ity tany ity mifanohitra amin'le zavatra hitany an-danitra ao anatin'ny filaminana ao anatin'ny rindra hitantsika ihany koa zay fifahasamihafana zay eo amin'ilay vala anankiroa zany le valan'Andriamanitra sy valan'ny dragona izany de hitantsika zay fifahasamihafana zay eo amin'ilay fametrahana ny tombo-kase eo ihany koa hitantsika zay fahasamihafana zay eo amin'ny valan'ny zanak'ondry de aiza ny apetraka ny tombo-kase eo amin'ny andro no napetraka ny tombo-kase eo amin'ny vahoakan'ny zanak'ondry vakitsika kely Apokalipsy toko 7:10 andininy voalohany izy miresaka an'io Apokalipsy toko 7:10 andininy voalohany araka ny vaky teny zay fahitantsika teo de ahoana ozy izy ary hitako fa indro ny zanak'ondry nitsangana teo tendrombohitra ziony ary nisy efatra arivo amby efatra alina sy iray hetsy nomba azy samy manana ny anarany sy ny anaran'ny rainy voasoratra eo amin'ny andriny ozy izy samy manana ny anarany zany hoe ny anaran'ny zanak'ondry sy ny anaran'ny rainy voasoratra eo amin'ny andriny zany hoe voasoratra eo amin'ny androny reto mpanaradian'i Kristy reto zany ny anaran'ny zanak'ondry sy ny anaran'ny rainy eo amin'ny andriny ozy izy de fahitantsika moa tamin'le fametrahana ny tombo-kase tary amin'ny Apokalipsy toko 7 raha iverenantsika kely de ahoana ozy izy Apokalipsy toko 7 de zao voalaza eo amin'ny andininy fahatelo aza manimba ny tanina ny ranomasina na ny azo mandra-panisinay tombo-kase eo amin'ny andriny mpanompon'Andriamanitsika aza manimba ny tanina ny ranomasina na ny azo mandra-panisinay tombo-kase eo amin'ny andriny mpanompon'Andriamanitsika zany hoe le vahoakan'Andriamanitra zany eo amin'ny andriny no asiana ny tombo-kase io
Ka inona moa io tombo-kase io? Io tombo-kase io dia le tombo-kasen'ny fanahy masina zany io tombo-kase io. Ary ao anatin'izay tombo-kasen'ny fanahy masina zay dia misy famantarana ao anatin'izay. Le tombo-kasen'ny fanahy masina zany io apetraka amin'ny andron'ny vahoakan'Andriamanitra io. Dia misy famantarana ao anatin'izay zay efa nianarantsika teto hoe inona daholo moa ny famantarana ao anatin'izay tombo-kasen'ny fanahy masina zay. Hitantsika teto mikasika ilay resaka hoe ny fahafolon-karena sy ny fanatitra. Hitantsika teto miresaka an'ilay hoe ny madio sy maloto. Hitantsika teto mikasika an'ilay hoe ny famorana mitondra makany amin'ny finoana ary ny finoana mitondra makany amin'ny batisa. Hitantsika teto ny rahan'ny zanak'ondry. Hitantsika teto ny lalàna dia ao anatin'ny lalàna ny sabata. Hitantsika teto famantarany amin'ny Kristy 3 andro sy 3 alina. Zany io ao anatin'ilay tombo-kasen'ny fanahy masina zany zavatra zay. Io zany le apetraka amin'ny vahoakan'Andriamanitra tombo-kasen'ny fanahy masina io. Dia izao no lazany anazy io aty amin'ny Efesianina aty. Ahoana izy aty amin'ny Efesianina? Efesianina toko voalohany. Raha raisika kely aty amin'ny Efesianina. Efesianina toko voalohany ny 3:10 sy ny 4:10. Dia izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ao aminy koa ianareo, rehefa harenareo ny tenin'ny fahamarinana dia ny filazantsara famonjenanareo. Eny, ao aminy koa ianareo rehefa nino no nasiana tombo-kase tamin'ny fanahy masina araka ny teny fikasana ozy izy. Eny, ao aminy koa ianareo rehefa nino no nasiana tombo-kase tamin'ny fanahy masina araka ny teny fikasana. Ka io tombo-kasen'ny fanahy masina io zany izay apetraka amin'ny andron'ny mpanompon'Andriamanitra dia izao mitoetreo le hoe mitondra ny anaran'Andriamanitra ray sy ny anaran'i Kristy. Dia tadidio tsara fa rehefa itoeran'ny fanahy masina ianao dia ahoana izy Kristy. Ary hitoetra ho aminy zasy ny ray ozy izy Kristy. Mitoetra ho aminy. Andriamanitra no mitoetra ao. Rehefa manana ny tombo-kasen'ny fanahy masina io. Zay le voasoratra eto hoe araka reverenantsika kely eo amin'ny toko 4:10 teo. Andininy voalohany dia izy ary hitako fa indro ny zanak'ondry nitsangana teo amin'ny tendrombohitra Ziona ary nisy 4,200 alina sy 1 hetsy nomba azy. Samy manana ny anarany sy ny anaran'ny ray ny voasoratra eo amin'ny androny. Samy manana ny anarany sy ny anaran'ny ray ny voasoratra eo amin'ny androny. Dia Satana makatahaka an'io koa Satana. Satria hitantsika zany fa rehefa eo amin'ny valan'ny dragona zany dia izao aiza indray Satana no mametraka tombo-kase. Eo amin'ny androna sy eo amin'ny tanana indray Satana zany no mametraka tombo-kase. Hitantsika teo amin'ny toko 7:10 zany 5:40. Dia ahoana izy? Ary ny olona rehetra na ny kely na ny lehibe na ny manan-karena na ny malahelo na ny tsy andevo na ny andevo dia ampandraisiny marika eo amin'ny tanany ankavanana sy eo amin'ny andriny avokoa. Zany hoe tsisy akanavaka zany ninona zany lafi-pirazananao, ninona toerana ara-tsosialy misy ianao dia ampandraisana io marika io zany ianao eo amin'ny tanany ankavanana ozy izy sy eo amin'ny andriny avokoa. Eo amin'ny tanany ankavanana sy eo amin'ny andriny avokoa ozy izy. Ary tsy vitan'izay hoe apetrany eo amin'ny tanany sy eo amin'ny andriny. Fa zay le teneniko hoe Satana makatahaka. Raha ozy Andriamanitra raha eo amin'le toko 4:10 izy miteny manao hoe samy manana ny anarany sy ny anaran'ny ray ny voasoratra eo amin'ny andriny. Zany hoe mitondra ny anaran'ny zanak'ondry zany sy ny anaran'ny ray ny vahoaka mipetraka eo amin'ny andriny. Dia Satana koa manao an'izay zavatra zay Satana. Mitondra ny anaran'ny Satana koa ny vahoakany. Dia mipetraka eo amin'ny andriny koa izay anarany zay. Sy eo amin'ny tanany. Toko 7:10. Vakitsika kely agny toko 7:10. Io kaiky eo ihany. Toko 7:10. Dia vakitsika ny 7:10. Ahoana izy amin'ny 7:10. Dia izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Mba tsy hisy azo hividy na hivarotra fa tsy izay manana ny marika dia ny anaran'ny bibidia na anisan'ny anarany. Manana n'iza zany le olona le asiana ny marika ny bibidia? Manana ny anaran'ny bibidia ozy izy na anisan'ny anarany. Zany hoe le anaran'ny bibidia na anisan'ny anarany zany mitoetra amin'ny vahoakan'ny bibidia. Dia inona io anaran'ny bibidia io na anisan'ny bibidia io, nisan'ny anarany io izay mitoetra amin'ny vahoakany io dia 9:20. Indro ny fahendrena
aoka izay manatsaina anisan'isan'ny bibidia fa anisan'ny olona izany ary 960 no isany. Io isan'ny anaran'ny bibidia io zany mipetraka amin'ny vahoakan'ny bibidia. Zany hoe le anaran'ny bibidia zany mipetraka amin'le vahoakany ihany koa. Makatahaka izy raha mametraka ny anarany amin'ny vahoakan'Andriamanitra, bibidia koa mametraka ny anarany amin'ny vahoakany ihany koa izany. Ka ireto vahoakany dragona ireto dia zao araka le teneniny teo hoe mifanohitra amin'le vahoakan'Andriamanitra. Satria ny fihetsika izy ireo zany dia ohatrany hitanareo ohatran'ireny hoe robot reny izay tsy manana fanahy. Fa ny décision zay raisin'izy ireo zany dia ara-mekanika ny décision zay raisiny. Baikona zany izy, mandeha amin'iny izy, araka le teneniko tary ambony manao hoe au mouvement de masse. Araka ny fietsehan'ny maro na fietsehan'ny rehetra zany, manaraka mouvement fotsiny. Inona ny zavatra misy eo amin'ny société? Dia zao dia manaraka an'izay daholo ny zavatra rehetra. Inona ny zavatra ohatra fotsiny, mandray ohatra fotsiny tsika inona ny lamaody nivoaka, ohatrany hoe mivoaka indray ny iPhone dia lasa mandeha mihazakazaka amin'ny iPhone. Voaka indray zao. Zany hoe mécaniquement zany zay zavatra zay. Dia ohatr'izay mihitsy ny hitondran'ny bibidia ny vahoakany zany, hitondran'ny dragona ny vahoakany. Vahoakan'Andriamanitra nefa tsy ohatran'izay. Vahoakan'Andriamanitra ao anatin'ny inona? Ao anatin'ny fandresen-dahatra amin'ny fahamarinana. Ao anatin'ilay hoe libre arbitre. Ary ao anatin'ny fanoloran-tena tanteraka feny finiavana. Anika mahasamylaza izy ireo manao hoe ataoko taimboraka ny zavatra rehetra, ahatratrarako ny ohatra ny fahafenoan'i Kristy. Fa ny zavatra eto tany dia zao ny vahoakan'ny bibidia dia manara-drenirano ny amin'ny zavatra rehetra zay amokisana azy eo amin'ny télévision, eo amin'ny société, eo amin'ny fotom-pampianarana sy ny sisa sy ny sisa. Ary ny inona ny tena préoccupation an'izy ireo na zavatra zay tandrona sasaran'izy ireo dia zao resaka ara-materialy sy ara-ekonomika, resaka hoe vola, resaka hoe harena, resaka hoe fananana zavatra maro samihafa. Ary zay ny zavatra tena misy hoe raha vao miresaka ny hoe ianona zao efa tafy be, ianona zao efa zao, dia miezaka te hanao an'izay daholo ny rehetra. Namoaka tômôbilina indray ianona, namoaka mividy-trano indray ianona, nampanofa trano indray ianona, lasa nanao vakansy ariananina indray ianona. Ianona zao efa mpianatra amin'ny université, efa navita fianarana efa zao, any amin'ireny université mahay be reny izy mianatra sy rythme amin'izay zany le société ny fiainana eo amin'ny bibidia. Ka zah zany ny tenantsika zanak'Andriamanitra tandrema fa fandrika ireny, fandrika ho antsika ireny. Aoka zany tsika tsy hanaraka an'izay mouvement de la foule izay, mouvement de masse izay. Fa aoka isaina le zavatra any ambony fa tsy ny zavatra ety ambany. Ahatratrarantsika ny ohatry ny fahafenoan'i Kristy. Ao veriko tsara ny tenin'ny apôstôly Paoly any amin'ny Romanina 12 andininy voalohany sy ny faharoa. Manao hoe aza manao ny fanaon'izao tontolo izao izy fa mivaha amin'ny fanavaozana ny saina mataranareo ny sitrapon'Andriamanitra. Raha vao tsy miova saina zany tsika dia tsy ho fantatsika ny sitrapon'Andriamanitra. Ka hiazakazaka tahaka an'izao tontolo izao ihany tsika. Dia ninona izay hiazakazaka amin'izao tontolo izao mba ho tafita eto amin'ity fiainana ety ambany ity. Nefa ny tanjona dia aiza? Eo anilan'ny zanak'ondry, io fahitana izay hitantsika ny tanjona mba ho tonga ny an-danitra tsika eo anoloan'ny seza fiandrianana. Fa tsy hoe ho tafita ety amin'ity tany ity. Betsaka angeny raha mijery ny Mosesy. Mosesy zany ange ka hoe prince d'Égypte. Andriana tao Egypte Mosesy ary ny toerana misy azy dia hoe ho lasa pharaon zany izy, ho lasa mpanjakan'i Egypte izy. Nafony ange zany. Nafony zany fa naleony nitovy tamin'ireo mpanompon'Andriamanitra zay natao andevo. Ka nafony ny voninahitra zay nananany. Zany ny toerana tokony misy atsika. Jereo ny apôstôly Paoly. Ny apôstôly Paoly ange nanana ny naizy azy. Ary
teo ambanin'ny soroky Gamaliel izy ny nianatra. Fanafony zany rehetra zany. Atratrara ny ohatry ny fahafenoana Kristy. Raha nisy koa ny tafita. Raha ratany, Matio koa nge tafita ratany. Mpamory hetra. Nanankareny Matio. Fa noho ny am' Jesosy Kristy nafoiny zany rehetra zany. Tsika zany rehefa mijery an'ireny mamaky an'ireny soratra masina ireny, ohatra vakiana dia tsara le tantara zao. Fa ampiaro amin'ny fiainanao zay zavatra zay, hoe manahoana zay. Transposé eo amin'ny fiainanao zay. Hoe manahoana ianao. Ianao ve mba mahafoy ny zavatra eto amin'ity tany ity ho an'Andriamanitra. Ny fotoananao, ny fanananao. Ny zavatra zay irinao sy katsahanao. Tsy maintsy manao sakrifisy zany ianao amin'izay zavatra zay. Ataoko taimboraka ny zavatra rehetra hozy izy. Ka raha mijery tsika le isa hoe 4,400 alina sy 1 hetsy, dia inona moa ny hevitra n'io isa io? Inona ny symbole n'io isa io? Maneho an'le fahataterahan'ilay fanekena ao amin'Andriamanitra. Na hoe le fifandraisan'ireo vahoakany amin'Andriamanitra. Zay ny hevitr'ilay isa 144,000 symboliquement. Maneho an'ilay fahataterahan'ilay fanekena, ilay fifandraisan'ny vahoaka amin'Andriamanitra. Dia zay zany izay fifandraisan'izy ireo amin'Andriamanitra zay mifanohatra zay amin'ilay isa mipetraka ihany koa amin'ny vahoakan'ny Biblia. Satria ny isa izay mipetraka amin'ilay vahoakan'ny Biblia hoe 666, 900. Maneho inona ilay isan'ny Biblia izay mipetraka amin'ny vahoakany? Maneho an'ilay fisarahana tanteraka amin'Andriamanitra, tsy fananana fanekena iraisana amin'Andriamanitra. Ireto vahoaka reto mitondra an'io chiffre 666 io dia tafasaraka tanteraka amin'Andriamanitra, tsy manana fanekena amin'Andriamanitra. Efa nianarantsika teto no mikasika an'izay zavatra zay. Avy aiza le 4,400 alina sy 1 hetsy? Ireto vahoaka voavonjy reto zay tonga eo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra. Dia izao no tenenina aty amin'ny Apokalipsy 7:7. Andininy fahefatra. Apokalipsy 7:7 dia ny andininy fahefatra. Ary nareny isan'izay voahisy tombo-kase aho, 4,400 alina sy 1 hetsy no voahisy tombo-kase avy tamin'ny firenen'ny zanak'Israely rehetra. Ary nareny isan'ny voahisy tombo-kase aho, 4,400 alina sy 1 hetsy no voahisy tombo-kase teo amin'ny zanak'Israely rehetra. Avaiza ny avian'io isa io 4,400 alina sy 1 hetsy? Dia ny amin'ny zanak'Israely zany izay voavonjy io. Dia hoe 4,400 alina sy 1 hetsy avy teo amin'ny fokony zanak'Israely rehetra hozy izy. Ka iza ty zanak'Israely zay resahana ty? Le zanak'Israely ara-nofo ve resahana io? Dia hoe 4,400 alina sy 1 hetsy fotsiny isany zany no voavonjy? Sa hoe zanak'Israely ara-panahy io? Ary le isa ve 4,400 alina sy 1 hetsy tena hoe ara-baky teny? Sa hoe symbolika io isa io? Dia efa nianarantsika io isa io tany aloha. Efa nianarantsika mikasika an'io. Fa symbolika io isa io fa tsy ara-baky teny. Fa famerenana fotsiny zavatra hitantsika eto zany. Famitinana zavatra efa hitantsika tany aloha. Avaiza moa ny avian'le isa zany hoe 144,000. Dia zao hoe nahazonana azy io zany aloha dia zao avy amin'le voalohany dia hoe avy amin'le isa 3 ampitomboina 4. Inona moa le isa 3? Le isa 3 dia maneho le isan'Andriamanitra. Ary le isa 4 maneho ny isan'olombelona na hoe isan'ny tany, zany hoe ny isan'ny mponina amin'ny tany. Le isa 4 zany manao hoe isan'olombelona. Ka le isa 3 isan'Andriamanitra ampitomboina isa 4 le isan'ny olombelona dia zao manome firy zay? Manome 12 zay. Io isa 12 io le maneho le fanekena
amin'Andriamanitra, zany hoe isa fifandraisan'Andriamanitra amin'ny olona. Satria le isa 12 zany maneho le fanekena ataon'Andriamanitra amin'ny olombelona. Dia zay mahatonga le hoe isa 12 isa ifandraisan'Andriamanitra amin'ny olombelona. Le isa 12 any koa dia zao maneho le isan'ny zanak'Israely any koa le isa 12 satria rehefa niteraka Jakoba dia zao niteraka 12 mirahalahy izy. Niteraka 12 mirahalahy izy. Rehefa niteraka 12 mirahalahy izy dia ny zanak'izy 12 mirahalahy ny antsoina hoe zanak'Israely. Ao anatin'izay zanak'Israely 12 izay lasa foko 12 zany izay zanak'Israely 12 izay. Dia jereo tsara fa zao ny ilazany azy ao Apokalipsy 7:7-5 ka hatramin'ny 9. Ahoana sisy? Apokalipsy 7:7-5 ka hatramin'ny 9. Verenantsika mihitsy tsy maninona manomboka amin'ny 9:4 ka hatramin'ny 9. Ary nareny isan'izay voaisy tombo-kaseo 4,400 alina amin'ny ray hetsy no voaisy tombo-kase tamin'ny firenen'ny zanak'Israely rehetra. Avy tamin'ny firenen'ny Joda 2,000 amin'ny ray alina no voaisy tombo-kase. Avy tamin'ny firenen'ny Robena 2,000 amin'ny ray alina no 2,000 amin'ny ray alina. Avy tamin'ny firenen'ny Gada 2,000 amin'ny ray alina. Avy tamin'ny firenen'ny Asera 2,000 amin'ny ray alina. Avy tamin'ny firenen'ny Naftali 2,000 amin'ny ray alina. Avy tamin'ny firenen'ny Manase 2,000 amin'ny ray alina. Avy tamin'ny firenen'ny Simeona 2,000 amin'ny ray alina. Avy tamin'ny firenen'ny Levi 2,000 amin'ny ray alina. Avy tamin'ny firenen'ny Isakara 2,000 amin'ny ray alina. Avy tamin'ny firenen'ny Zebulona 2,000 amin'ny ray alina. Avy tamin'ny firenen'ny Josefa 2,000 amin'ny ray alina. Avy tamin'ny firenen'ny Benjamina 2,000 amin'ny ray alina no voaisy tombo-kase. Eo zany tamin'ireo foko 12 ireo zany dia zao firy tamin'ireo no voaisy tombo-kase. Isaky ny foko anankiray zany dia zao misy 2,000 amin'ny ray alina no voaisy tombo-kase. Na amin'ny teny frantsay izy hoe manao le chiffre amin'ny teny frantsay hoe 12 000. 2,000 amin'ny ray alina isaky ny foko zany no voaisy tombo-kase hozy izy. Avaiza indray ary ny nahazona ny olona hoe isa 2,000 amin'ny ray alina io. Le isa 2,000 amin'ny ray alina zany dia zao avy amin'le isa hoe 1000. Izay le isa 1000 dia maneho hamaroan-javatra na hoe hamaroana ao anatin'ny soratra masina. Le isa 1000 maneho hamaroan-javatra na hoe hamaroana. Dia ampitomboana io le isa 12 maneho le zanak'Israely 12 ary maneho le fanekena izay ataon'Andriamanitra amin'ny olombelona na le hoe fifandraisan'Andriamanitra amin'ny olombelona. Ka le 1000 zany maneho le hamaroan-javatra na le hamaroana na ampitomboana le 12 le fifandraisan'Andriamanitra amin'ny olombelona. Io no manome le 2,000 amin'ny ray alina. Io no manome le 2,000 amin'ny ray alina. Izany hoe le 2,000 amin'ny ray alina reto zany dia maneho inona zany 2,000 amin'ny ray alina io ihany koa? Maneho vahoaka betsaka zany io. Maneho vahoaka betsaka zany io. Ka raha tambatra zany ilay foko 12 ireo satria 2,000 amin'ny ray alina isaka ny foko no voavonjy ozy izy. Kanefa le 2,000 amin'ny ray alina maneho vahoaka betsaka satria ny nahazona le 2,000 amin'ny ray alina dia le hoe isa 1000 maneho hamaroana. Natambatra ny hoe isa 12 fifandraisan'Andriamanitra amin'ny olombelona. Io manome le 2,000 amin'ny ray alina. Ka rehefa natambatra zany ilay 2,000 amin'ny ray alina isaky ny foko 12 dia io zany no manome le 144 000. Zany hoe 12 000 fois 12 zany na hoe 2,000 amin'ny ray alina na ampitomboana 12 no manome an'ilay hoe 144 000 na hoe 4,400 alina sy ray hetsy. Ka le 4,400 alina sy ray hetsy araka ny efa nitenentsika tery ambony dia zao io zany le fahatanteran'ilay faneken'Andriamanitra amin'ny vahoakany. Io le fahatanteran'ilay fanekena izay ataon'Andriamanitra amin'ny vahoakany. Ny amin'ny fifandraisany amin'ny vahoakany dia tsy izy zany fa reto vahoaka voavonjy reto izay maneho an'le 144 000. Le 144 000 nefany dia araka ny resantsika io zany tsy hoe arabaky teny io hoe 144 000 arabaky teny. Fa le 144 000 dia maneho le vahoaka betsaka izay voavonjy tonga eo amin'ny seza fiandrianana. Satria le 144 000 zany dia maneho ireo zanak'Israely ara-panahy fa tsy ara-nofo.
maneho le zanak'Israely ara-panahy fa tsy ara-nofo. Le zanak'Israely zany le hoe le 4,400 zany sy ray hetsy amin'ny zanak'Israely rehetra dia zay resahana eto zany dia averiko tsara symbolika zany io chiffre io. Le 4,400 sy ray hetsy zay resahana eto dia symbolika zany. Fa io 4,400 sy ray hetsy io zany dia maneho le vahoaka betsaka zay tonga eo amin'ny seza fiandrianana. Maneho le zanak'Israely ara-panahy. Voalazan'ny soratra masina. Dia izao no ilazany azy aty amin'ny Galata. Galatiana 4:7 andininy 5:20 ka hatramin'ny 7:20. Galatiana 4:7. Vakitsika kely zay Galatiana 4:7 dia vakitsika ny andininy 5:20 ka hatramin'ny 7:20. Galatiana 4:7 andininy 5:20 ka hatramin'ny 7:20. Fa ianareo rehetra dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoana any Jesosy. Fa na iza ianareo no natao batisa ho an'i Kristy dia nitafy an'i Kristy. Tsy misy intsony na jiosy na grika na andevo na tsy andevo na lahy sy vavy fa iray ihany ianareo rehetra ao amin'ny Kristy Jesosy. Ary raha an'i Kristy ianareo dia taranak'i Abrahama sy mpandova araka ny teny fikasana. Ahoana izy? Tsy misy intsony izy io izy. Raha an'i Kristy ianareo dia tsy misy intsony zany hoe grika na jiosy na andevo na tsy andevo na lahy na vavy. Zany hoe firazanana ray zany ny antsika rehefa amin'ny Kristy. Tsisy intsony zany hoe zanak'Israely ara-nofo zany eo amin'ny Jesosy. Tsisy intsony zany hoe andevo amin'ny Kristy. Tsisy intsony zany hoe grika na hoe hafa firenena. Fa zao iray ianareo amin'ny Kristy Jesosy. Dia ino iray? Taranak'i Abrahama araka ny teny fikasana ozy izy. Dia le taranak'i Abrahama araka ny teny fikasana ny zanak'Israely fa zanak'Israely ara-panahy io resahana io. Tsy taranak'i Abrahama ara-nofo fa taranak'i Abrahama araka ny teny fikasana. Mpandova araka ny teny fikasana. Dia ireo le vahoaka betsaka zany tonga amin'ny seza fiandrianana, ireo le 144,000 ireo. Dia jereo tsara fa zay ny tenenany azy aty amin'ny Apokalipsy 7. Ahoana izy amin'ny Apokalipsy 7 andininy 7. Dia izao no ilazany azy io. Andininy 7. Ary rehefa afaka izany dia hitako fa indreo nisy olona betsaka tsy tambo isaina avy tamin'ny firenena rehetra sy ny fokom-pirenena sy ny olona sy ny samihafa fiteny nitsangana teo alohan'ny seza fiandrianana sy teo anatrehan'ny zanak'ondry. Ny akanjo fotsy lava sady nitafy sambatro vy teny an-tanany. Aty amin'ny andininy 7 zany nilazaina le 4,400 sy ray hetsy. Dia izao inona nilazany anazy? Rehefa afaka izany dia hitako fa indreo nisy olona betsaka, vahoaka betsaka tsy tambo isaina avy tamin'ny firenena. Izy zany tsy lazaina intsony eto hoe zanak'Israely fa avy tamin'ny firenena ozy izy rehetra sy ny fokom-pirenena rehetra sy ny samihafa fiteny nitsangana teo anolohan'ny seza fiandrianana sy teo anatrehan'ny zanak'ondry. Ny akanjo fotsy lava nitafy sambatro vy teny an-tanany. Ny akanjo fotsy lava sady nitana sambatro vy teny an-tanany. Le akanjo fotsy lava iny le niraisina tamin'ny batisa hoe le nitafy an'i Kristy. Le hoe tsy misy intsony na jiosy na grika na andevo na tsy andevo fa mitafy an'i Kristy zany ianao. Avy tamin'ny fokom-pirenena sy ny samihafa fiteny. Taranak'i Abrahama mpandova araka ny teny fikasana. Ireo le 4,400 sy ray hetsy zay voalaza aty amin'ny Apokalipsy 7:20 andininy voalohany raha verenantsika vakina kely le vakiteny. Ary hitako fa indro ny zanak'ondry nitsangana teo tendrombohitra Ziona ary nisy 4,400 sy ray hetsy nomba azy sady manana ny anarany sy ny anarany ray ny voasoratra eo amin'ny andriny. Dia ireo zany le 4,400 sy ray hetsy. Ireo le vahoaka marobe zay tonga eo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra. Le zanak'Israely ara-panahy. Avaiza izy ireo? Avy tamin'ny fahoriana lehibe izy ireo. Hitantsika tary ambony fa hoe notapahin-doha izy noho ny tenin'Andriamanitra sy ny filazanan'i Jesosy. Notapahin-doha izy noho ny tsy fandraisan'ny marika ny bibidia. Ary aty amin'ny 7:3 izy ka hatramin'ny 5:10 telazaina fa avy tamin'ny fahoriana lehibe izy. 7:3 ka hatramin'ny 5:10 7:7 andininy 3:3 sy 4:10.
dia ahoana izy ary ny anankiray tamin'ny loha olona namalaka nanao tamiko hoe iza moa ireo ny akanjo fotsy lava ary avy taiza izy fa hoy izao taminy tompoka ianao no malala dia hoy izy tamiko ireo no avy tamin'ny fahoriana lehibe ary ny akanjo no sasany sy nofitsiny tamin'ny rano zanak'ondra ireo no avy tamin'ny fahoriana lehibe hoy izy satria nahoana notapahin-doha izy no ny tenin'Andriamanitra sy ny filazana azy nogadraina izy nenjehina izy noho ny tsy nandraisan'ny marika ny biby ty fahoriana avy tamin'ny fahoriana lehibe tsy nandoto ny fitafiany tamin'ny vehivavy ireo fa nanahoana ny dioviny tamin'ny rano zanak'ondra ny fitafiany mba hadio ka tsy hisy loto eo anatrehan'Andriamanitra izy dia fantatsika ny toerana misy azy ankehitriny zany fa zao aiza eo anatrehan'ny fiandrian'Andriamanitra any an-danitra izy eo amin'ny tendrombohitra ziona izy ary io ilay antsoina hoe afaka tamin'ny fahoriana lehibe satria rehefa tonga any an-danitra zany ianao dia tsisy tsony izay fahoriana zay tsisy tsony zany izay fahoriana zay satria ho fafan'Andriamanitra ny ranomasinao rehefa tonga any ianao io zany ilay antsoina hoe paradisa zany eo anatrehan'Andriamanitra satria eo no misy ny fitsarana eo anatrehan'Andriamanitra zany no misy ny paradisa eo tsisy fahoriana tsony ihany satria afaka tamin'ny fahoriana lehibe reto vahoaka reto tsisy tomany tsony ihany tsy misy fahafatesana tsony ihany tsy misy fanenjena intsony ihany ka ireto olona tonga any an-danitra reto zany dia niny izy teo averiko tsara satria zava-dehibe ilay izy hoe ny aina tao anatin'ny fahoriana lehibe izy vao tonga tany an-danitra satria tsy nentina ndray ny marika ny bibidia izy tsy nentina nanaraka ilay mouvement de masse izy dia nenjehina izy nogadraina izy nororano izy nokapohana izy novononatra amin'ny fahafatesana izy notapahin-doha izy zany hoe fahorinany ny araitan'izy ireo vao tonga tany an-danitra izy ny olona nefa zany amin'izao fotoana zao zany dia zao hoe miliba izao tontolo izao ary betsaka no milaza fa kristianina izy nefa manao ny fiainan'izao tontolo izao izy miliba izy manao ny fiainana ara-nofo izy manaraka ilay mouvement de masse araka ny hitantsika teo mikatsaka ny zavatra eto tany izy zay katsahany indrindra izany manao ny fiainana eto tany izy ny revo ny fiainana eto tany ny filibana maro samihafa dia reny olona neny nefa manantena hoe rehefa maty izy dia andova ilay fiainana mandrakizay na ihany koa ilay hiran'ilay mpira anankiray ilay Paolina refa izay dia miteny izy hoe on ira tous au paradis hoe ho any an-danitra daholo tsika ninona ataontsika dia ho any an-danitra tsika ho any amin'ny paradisan'Andriamanitra fa nareo ve manao an'Andriamanitra ho tsinitsinina manareo manitsaka ny vahoaka an'Andriamanitra hatrany tampindoka hatrany paladis dia hoy izy nareo hiditra any an-danitra ianareo maniratsira ny anaran'Andriamanitra dia hiditra any an-danitra ianareo ny olona miditra any an-danitra dia fahoriana lehibe ny idirany any an-danitra fa tsy hoe hitenenina mivava fotsiny izy ty andovan'ny lanitra fa mila abnégation zany mila resaka fanoloran-tena be zany mila sakrifisy zany ahoana izy ny apôstôly Paoly efa verina foana zay asiako mafy ny tenako mba ho mangana fa andreo na dia nitory raha dia za indray no lavina na za zao arange rehefa tsy miambina ako na dia nitory ty boky ny apokalipsy ty ary za ve dia ho tongany fa zao asiako mafy ihany koa ny tenako fa andreo za indray za mitory indray no tsy tongany fa tena maniry faratra an'izany ary manolo tenany amin'izany dia izay ny zavatra teneniko amintsika hoe manaova fanoloran-tena tsy moramora ngeza ny miditra any an-danitra zany zareo ka eto zany dia izay ilay izy hoe eo anatrehan'Andriamanitra sy eo anatrehan'ny zanak'ondry izany no misy an'ireto vahoaka 4,2 sy ray hetsy reto fa zao tapitra ilay fotoanantsika indray sahatry mbola hanohy fa toizantsika manaraka indray izay leson'izay hivavaka tsika isotran'Andriamanitra nametraka indray ny lesona izay nianarantsika teo eo ampianany tanan'Andriamanitra mba hahafahantsika miaina ihany koa amin'izany lesona izany fa tsy mba hijanona ho teny fotsiny izany Jehovah Andriamanitra ray io mankalaza anao izay mideranao ary manome voninahitra anao eny mananitra avy ny anaranao izay raha hatramin'izao ka ho mandrakizay misaotra anao izay raha navita indray nianatra ny teninao sy nandinika izany tamin'ny teny ity tsy tamin'ny herina tamin'ny fahatanjahana ray fa tamin'ny fanahinao rery ihany
dia sorato am-pony iray ny teninao ry atao eo an-tsainay ary eo ka tsy mpihainy mpanadiny izay vobaka to homany ny fomba ampanahany raha io amin'izany fiainana mandrakizay izany ary fantatra efa tsy moramora izany fa mila fiambenana, mila fanondroana-tena, mila fandavan-tena ka dia mihoery izay amin'ny alalan'ny fanahinao raha io ahafahanay manatotosa ny sitraponao dia manamasinana iray ny amin'ny teninao ny fahamarinana dia iray ny naranao raha io amin'ny anaran'i Kristy nandrantany izany vavaka izany teto anatrehinao. Alleloia, amen. dia manao velomantsika rehetra indray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony tenako. Baibai daholo dia manaraka indray ry veloma daholo. Cherchez ma femme.